Ng fampianarana, miasama nila ng ting, o kinoyasa ng film fitritan yun na zitungit. Araw ka naman ito, ispatsapan, harapanay, kuringan sa raya, banay nisan film. Sotra nusay. Fandesena si orang pitaina ni wang naus ni kuna. Amen na. Sambat sika sa din menu ni mantralat vovo na kinyan. Jalati afak ni taina ni mantra mo manuka. Mamir na ni sor wat sika ni sa kanavaka la na vavi jitungan fong mitanga na ta fanovangan dalam mal. Do bazit sika bravo mafia wang Jesus. Amen. Sobre kuwa noa zenan metulta tomo misnang me var o met misnang me vula misotra benze te fats voval neya fa voval nan reman nazan fagata ngi na bai yena no amal ftie no ni reman zera mamali me tik tik no azmo bonne zera mamali Deus eu merci beaucoup para reman mamali simentan fa valu area fa kam jurba bulbele no Utai untuk manuka na iskaret. Sotra benza ka iskaret api ang rekta, sotra nawa zaitunge donruan, fa itinem nonde reman. Api ang nagsigyam tukwan ruanya, lu fumba rekta yalano anatuni fanta. Benza ka bangan nula vo faktra, o natazanitowe fanan fanta na izan. Paingane mo mafak ino ang ruan. Araw ka mawisi ako benendang tanduan yang devna mfanan fantana chitwecho na tunomandate. Haleluya. Betaka nyula mieteta fani fantana desabaja etivela. Ndoa nifazati apia notonoa fa milun mamahanta ulo na kre avewanatu neno leiji numfuru. Janwe mienga vene ni fumo fsena noza mfantana mfena no angi ispatswe ati vene ti tswere fa maanje no de maluto lutke no fa maluto vernate maluto vangate tsirt maluto vangate fo di ingo vokati vene ka ni fantana de nisan fumo na krea pesen satana jua anyelingelinga ngulu cha vita anumpo na reman. Satria pangarahumahan cha ularek. Si vita nizan kibabang nizan. Si matitik sa patsayita rahum sayir na dun demandeng. Mamita. Suluk. Armanokar sa patsaman sa karas ang bayadivang ang atang fiyarapon. Dapat sensatana nit sa doktor infanang ratsiwa badis yan iba na fenanul. At sinora kumahansa
dia simbatra amin'ny fomba fijerinao. No raha vao magnantra lasa misy zavatra ratsy iainanao sy ny sisa sy ny sisa. Ka anisany ihany koa izy io fomba anankiray mamaritra ny fahefana mividy. Raha vao sahirana zany ianao lasa voafetra ny fahefanao mividy zavatra. Io no mitondra antsika matetika hoe alora nga amin'ny sisiny any. Io fanahy io izy. Alora le amin'ny sisiny ariko. Alora le amin'ny sisiny. Ao moa lasa mahazo hena ny raha hafa aloha satria mizaha hena mora. Ohatriny moa ny henan-dambo, dia zao. Ohatriny ny henan'aomby, dia zao. Io misy mora. Hitanao zany fa mifantrana dia mahatonga olo mihinana raha tsy tokony hohanina. Atsarany le miratiranty ambonina tambatra ary mandeha mizaha le amin'ny sisiny. Ka be ny tratrana zavatra ohatran'ity. Io zany mahatonga olo anankiray tsy tia raha luxe. Satria vao mahita raha luxe izy dia hoe lafo be io. Vao mahita raha tsara dia io marozoazom-bola. Vao mahita raha mba mahafinaritra izy dia hoe tsy mety amintsika io fa aleo le amin'ny sisiny. Da in'Andriamanitra ianao. Jerevitsika tsara fa Jesosy iray andro dia nilaza amin'ny bokin'i Jaona toko 2:19. Ozy hoe ny malahelo izy dia eto aminareo mandrakariva. Raha dika amin'ny Baiboly fianarana le tinitenena amin'ny hoe malahelo dia hoe ny mahantra. Jaona 12:8 misy an'izay. Hoe ny mahantra ozy dia eto aminareo mandrakariva. Dia hiteny zany Jesosy fa tsy anisany olo mahantra izy. Ao zany Jesosy tsy nahantra. Jesosy zay vavahanao tsy Jesosy mahantra. Ary mamaky ny tantarany ianao nanana zay rehetra ny ilaina izy ary nanana ny ampy. Mihoatra ary ny nanana. Satria le avana tsy olo jiaby manana comptable zany. Tsy olo jiaby manana trésorerie. Atsika zao raha ny amintany ianao firy amintsika atao miamona anatiny manana trésorerie andramonjary. Fa matoa zay ny olo araiky recruter trésorerie mihitsy mba hitatana ny volany maro ananany anazy. Ka i Jesosy toko dia nanana trésorerie. Dia siza fa i Jodasy zay nitantana ny volany. Donc zany tsy olo sahirana izy. Mba mitania olo marinanao izy olo zao trésorienao. Mety fantapantanao ny avaliny ianao. Mety tantany vola mbola tsy hoefako satria mbola tonotono. Fa mbola eran'ny pokety raiky mbola vitanao mitantana anazy. Fa mbola eran'ny gony mety mbola vitanao. Fa raha vao loatra an'izany tsy maintsy hitady olo manam-pahaizana mahakasiky fitantananao. Iny Jesosy anesika rehetra. Alleluia. Ka ao anatin'izy io misy etapy anankitelo ny olo mahantra. Misy anankiray mahantra ary misy anankiray tena mahantra ary ny anankiray hoe mahantra indrindra na hoe ory. Misy zany olo raiky mbola hitanao agnatiny hoe fantrana. Io zany mbola etapy mbola départ izy hoe mahantra. Fa izy mety mbola mahavita zavatra. Izy mbola mahavita an'izao mahavita an'ireny. Fa misy ny anankiray hoe tena mahantra. Tena mahantra. Izy zany le izy efa mivoaka ivelany. Fa ny anankiray tena hoe ory mihitsy zany hoe farahidiny. Da iny Jesosy any isika rehetra. Hitanao raha vao tratrany fanano fantrana iny fiain'olona anankiray dia lasa tsy afaka manao zay tiany atao intsony. Tsy afaka magnano zay tiany atao. Voafetra ny tany azony andehanana. Izy tia andeha fa voafetra. Voafetra ny zavatra azony atao. Ohatra hoe mba te handeha tikitiky izy lasa voana detonotro. Asa hoe mba te hinana zavatra mba tsaratsara izy tsy maintsy mihinana le tsotsotra. Lasa misy fetra zany lasa limité. Raha vao io manomboka miantaky fiainan'olo anankiray. Engany ho afaka ianao androany. Ary za androany hivavaka ho anao mba ho afaka amin'izany faran'izany ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Io anefa ravana tena bazin'izy io tsy ankoatrana fahotana. Izy io miaina. Ota. Raha vao manota ny olo anankiray dia io fanahy io no azony voalohany. Sy tafitry le farany fantatra. Tanao moa zany mahatonga anao mahavita manota dia nanomboka nany anaty toetra tsy mivaky loha anao.
Zay ny toetra voalohany ananan'olo manohy dia tsy mibakoloha, tsy miraharaha. Evinao agny rangahy, zay alehany, zay toetsaina zay anaty sainao, zay mahatonga an'olo manohy. Fantanao tsara fa tsy mety le izy fa ianao tsy mibakoloha. Izy zao ataoko an'ity, zay alehany. Tanao zay toetsaina zay, namboly le fanany fantanako. Dia izay anefa zavatra tegna mibahana betsaka ao anatin'olona mahandro. Dia tsy maninona, vloqué fô. Zavatra tokony atao androany lasa atao rapitry. Vloqué fô. Mangatakandro lava sy ny sisa. Ny engavesana izy tao anaty fôtany. Mahatonga an'olo manota nefa ao zany ao, niliainga tamin'ny antsoina hoe tsy fivakian-doha, tsy firaharahiana. Na hoe misy toetra antsoina hoe négligence. Misy zavatra négligeny tao, misy zavatra tsy niraharahiany tao, dia lasa tafiditra le izy. Ary ny devoly rehefa tonga anatin'olo araiky tsy mandeha raikiraiky zany, fa maro be dabe. Ianao zany amin'ny voalohany ianao tratran'iny mieritreritra hoe iny foana iny, fa maro iny tonga ao. Dia zay mahatonga an'olo anankiray rehefa avy manota izy lasa mitatra amina raha maro be koa ny saina. Tsy iny ihany ny ataony fa na izy mandainga, na izy manino, na izy magnano ty magnano ty. Be dabe. Jereo i Abraham, rehefa nasian'Andriamanitra ho any amin'ny tany Kanana izy, nisafidy ho any Ezipta izy. Dia jereo tsara fa mialohany natongavana tao Ezipta, nandainga. Jereo fa nandainga tamin'ny mpanjaka izy hoe anabavy toy izy nefa vatiny. Dia aveo tsy vitan'izany fa nahazo cadeau avy tao Ezipta izy dia tsy hoe Agara. Anao zany fa maro raha mikitikitiky fiainanao rehefa manota ianao, sady nandainga nahazo raha hafahafa. Dia rehefa anisany personne problématique na hoe olona niteraka olana teo amin'ny fiainan'i Abrahama, i Agara. Izy olo tokony ilamina, izy olo tokony anana fiainana tena hoe milamina, fa n'olona tsy nanaraha ny ten'Andriamanitra nandainga dia tonga tao Ezipta nahazo Agara. Iny no créé problème taminazy. Ka be dabe amintsika mieritreritra hoe ty fahotana kely ty. Fahotana tsisy fahotana kely zany. Fa zay fahotana ataonao io misy zavatra maro be misarivotra mafara. Misy zavatra maro be magnaraka anao amizio fa tsy hitanao satria le izy fanahy. Fa ny ahitanao anazy fotsiny rehefa kelikely eo lasa toetra ratsinao le izy, lasa fomba fanaonao le izy, lasa tsy mety aminao raha tsy manao an'ireny. Ary tsy mampaninona anao aza ny mandaika sy miteny zavatra hafa. Zay problème. Ka io no mitondra fahantrana ao amin'ny fiainan'olona maro. Da iny tompo ianao. Ka io anefa rehefa agnaravoan'olona tratran'io fahantrana io manomboka négligé izy amin'ny fiarahamonina, tsy raha rahin'olo. Lasa miala ho azy ny tomba midinao raha mahantra ianao. Tsy asain'olo mivola. Daranga jereo raha misy anatina fianakaviana olo araiky mpanambola be, fa raiky sahirina be fa mivavaka. I raiky mpanambola be iny mirasa bolana zay ny raha amiany na lera raiky tsy manino. Akory sakatovo, anao mahay mizaka e. Lefa tsisy raha tsisy dikany aby raha zakainy fa mahay mizaka hono izy satria manambola. Fa raha anao tsy manambola, na dia milaza fa kristianina, roapolo taona manova folo, alefaso izy vavahy sakafo izy, da zay atao ela drao e. Zay phrase magnaraka anazy. Aiza mingiaka kely, asevo anazy mivavaky haniny, aza atao ela drao e. Zay manampena. Tsy asainy mizaka ela. So dia lava loatra vavakanao satria vavak'olo sahira. Fa iraiky laha manambola ry, irasa bolana whisky izy na irasa bolana tsy haiko hoe ino, na adiny roa raha mahazo bravo fo. Ary n'olo rehefa manambola na faralahy atao izoko be foana. Miova mianara. Fa anao kalamoly lasa zany, sanatria zany. Ka tsy magneva antsika kristiana tompony mahantra. Tsy magneva anao zay miaino anany mahantra. Engany mba ho afaka amin'izany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Ny fahantrana ihany koa rehefa nanao misaraka olona anankiray, anova ny fomba fijery ho lasa ambany, lasa manana esprit d'infériorité ianao, lasa manana fomba fijery ambany.
I fantrana io mahatonga an'io. Anao ihany mahita ny tegnanao fa tsisy dikany. Atsika moa mba hoaizy fa mitaizy. Mety mamisy olona miproposé aminao ndoraka anao activité. Kozatalao navidy zany roke fa sahira. Andoraka tsika anan'izao manandry. Mandeha mizoky vavy tiany anao. Izy zao mety manana fond. Za sahira. Ozy mety sasany. Lasa manana fijery ambany lolo rehefa tratrana fahatrano. Tompony anafaka anao ato. Jesosy any anome hery anao anafona ny fanaratsy. Jereva nefa raha misy orinasa ikatony, tsy maintsy zay persona ambany indrindra ao no miala voalohany. Ozinao? Ohatran'izao hoe chômage technique hoy na hoe fahito le orinasa. Na hoe ido le orinasa dia jereo fa ny olo alana voalohany avao dia zay nambanimbany poste. Anao ihany mandinika ananjy zao zany le farany ambany poste ako. Ohatran'izay hitanao zany fa ny fantrana na ny tsifisina dia tegna ny plasy farany tsy magneva olo. Mora ilikilika ny olo mahandro. Mora tsy asiana tobabity ny olo mahandro. Ary tsy mampaninona olona maro ny miteniteny olo mahandro. Fa ny olo manana maizy azy, sarotra avao ny teniteny anazy. Olo manana maizy azy, ifampitadiavana. Dia rehefa ngefa misy ane karazan'olona niara-mony ny tavitanana anankiray foana izy hatramin'izay. Tsisy ny raha. Fa rehefa manomboka hoe izy zao manana plasy karan'izao e. Izy zao lasa olo karan'izao e, ifampitadiavana numéro. Ano sa manana numéro ni kay directeur ni nefa izy niaraka nanano boly taminareo namba numéro ny pitsinaignao. Nefa izy niara-nianatra taminao na izy aby tsy rarahinao. Fa rehefa nanomboka ny nahazo mananana maizy anazy ifampitadiavana. Zay efa toetran'olombelona mihitsy. Jereny fotsiny natagnaty baiboly tao misy an'izany. Iripetera zay mahay magnano tragnolay. Fa tsara nanamboatra tragnolay ho an'i Jesosy. Zareo mandeha elabe teo. Ary Jesosy tafateny mihitsy hoe ny zanak'olona tsy mba manana tragno izy tiany lohany. Nefa ipeteraka manana spécialité magnano tragno. Fa tsy nataonao an'i Jesosy mihitsy. Fa ndray andro rehefa miaraka tamin'i Jesosy nandeha tany an-tendrombohitra. Niova tarehin'i Jesosy tamin'ireo. Na ngilaty na mirapiry tsy diny zany. Dia ino osinao zavatra mihitsy? Tsy vita zay fa nivoaka teo koa mosisy. Nivoaka teo koa ilipa amin'any. Gaga mo peteriny mbola tsaritra karan'toko zany. Halleluja! Ozika. Karamireny akutsaratsy. Peter, mireny unutsinga. Kaya faty fa tsy haiko mihitsy raha manosika na tereny fanamasina zany anamboatra tragnolay. Ozika. Araiky ozy amamboarina ho an'i Jesosy, araiky ozy amboarina ho an'i Eli, araiky amboarina ho an'i Mosesy. Efa nahita raha tamin'ny fiainan'i Jesosy vao tianano raha. Toetran'olombelona zany. Betsaka amintsika reo amin'ny andavanandro anao mety tsy mahafoy ninina ho an'ny havanao. Fa rehefa tonga fety des morts, tsisy raha tsy aterinao any. Amin'ny andavanandro mety tsara idirany eo tragno ny havana. Fa rehefa misy marary, vory ake daholy jiaby. Magnano tsy tagny eto sasin'olo mbola tsy maty. Tantiny. Olo mbola tsy maty. Aratseny toto karaha io. Magnino zao raha dia mbola salama karaha zao mba mifamany, mba mifagnatry gâteau, mba mifagnatry vola. Voanareo ilaza ampaty. Laza nareo timpotro. Alahy. Misy mividy lamba ho an'ny vaovao mindosiny agny ko. Mbola lavitra reo dia vomonano karaha mifampizazaka karaha mitapiripiriko tsy hainao. Mbola lavitra. Eo mifametsametsa tolo penakako. Mahirese. Magnino ka mo mifampahiry andavanandro? Karaha tsy mpalafo. Dia be ny kristiany mbola tratrina raha karaha zay. Ireny zavatra ireny dia fiasan'ilay fanahy ratsy daholo.
Ary farana tian'olo maregny na ino mare mala velogno safa maty ka regny izy hoe maty satria marary ane ry any mala velogno safa maty accident ane ry any tsy nagnino tianoregny amin'izy ane nagnino ratsy tara foany olombelo fa sahidy raha mba maova anazy fa tegna misy de manahirana ane misy sasany mafoy vola be ro izy kofa regny marary io izy namanamo tsisy vola ihinanan-kaniny tsy ainy misy sasany mafoy zavatra rehefa amina fahafatesa fa zay anjaranay avy amin'ny taranakizily izily mena diabolaky tonga tsy amin'ny fito hetsy zegny efa miampy ravindamba 7 asa atao ino bola raiky nefa le maty namana terin-jare 7 tsy raha magnaty diravo da iny Jesosy anao ifanahy zany tegna mahakontona raha marobe izy ka anao anefa tandriso tsara tsy miforonony mbo ahanitra zany le mampy tsy namono anao mba ahanitra ka ny zavatra anankiray mahatonga famotrahana voalohany dia ny akamona kama io zany izy le avagnaty volagno kama misy olo hoe kamo kamo tsy mba te hietsiketsika tsy mba te hagnano raha fa kamo na izy mbola hety nefa hitanao nany zazy tikeo sahira azy manasy lasety zany tsy an'olo voasaigny magnano zany dia fa monomono kamo ny olo kamo tompoko dia manana antsony hoe fanano fanta kamo ny afantaranao fa kamo anao mandigny toiny mandigny teneny nanao fa mavita magnano zavatra tokony ataonao ifanahy izy bloqué anao kamo ary raha voanao kamo mandigny olo ibeko fo ny olo kamo ane iasa amin'olo fo tiany io tsy tianano asa manokana iasa amin'olo fo ana resa mamainy patron zaho olo miasa zany ino mba ty asa tenenao izy io miasano magnanova raha karadoko tany any zany le 30 andro vola raiky kamo de kamo io anefa ny azo atao koa na miasa amin'olo anao fa anao magnano activité hafa fa betabe ny ohatran'izany izy miasa amin'olo iny dia akô tsy tena nininy izy mandigny faravola nefa le karamany faravola raha tsy mahavelogna anjare menakavo dia voafatotra anatina tsifosina lava dia imagineo zany afaka 20 taogno anao voavita zavatra amin'ny alalana karamakely no ny akamonao io ary ndraindray raha manao mahatonga antsika afaka asa io Andriamanitra mihitsy ty ametrika anao patron hoe ingaty izy koa tsy alana miasa tato tsy managna asa ho anazy ino no molanilera mitady asa gauche droite karaha notoravano tsy tanàna raha isaora ty tsy mandray mpiasa regny le tiany nanolo vavaratsy fandana ry afaka mampikofokofo mamitadiava mamicréeva zavatra ataonao fivelomana fa zy mandignin'in'olo aleo sanatsaina olo raha mavita manangana mainka fa anao natonga ny anazy mavety be natombony tamin'ny kely ka anao azakamo e fa mampahantra ny akamono iny Jesosy ankamaroana patron amizao tsy mavita manakaraha malafo be zany satria nao niditao aloha voalohany tsy hita diplômenao faharoa izy koa omendraky le andeha anaty posiny fa anao nefa te dikeke fogna hiasa aminazy tsy tia mano raha hafa ankoatran'izy azo atao tsara raha mahazo karamanao ampaly amin'iny karamanao iny ampiasainao ahodinao tsy voatery andigny karama raiky manaraka mba mitady zavatra hafa idiranao fa ny olo kamo tsoatran'izany fa mandigny fo azy io le matetika resako hoe matory mitsanga anao mahita ananjy karaha mandeha eriky lalana io fa izy koa matory midodo
Misy olo tena tsy mamafantatra tokony ataony mihitsy vokatry eo akamono. Ka mampatsahivoko anao izy amin'ity mandraigna ty mifoaza. Tain'i Jesosy anitsika rehetra. Halleluia. Dia anisany ihany koa revana mampahantra olo maro ny tsy fitiavany manome, tsy tia mamafy. Tsy vitsy olo tsy tia manome zany. Betsaka olo tsy tia manome. Tagneny izy zany izy foana amiany fa izy tsy manome. Dia rehefa nefa fa fahalalana fiainana mihitsy ny mandray dia mamoaka. Marina sa tsy diso. Tsy normal anao izy ohatra hinambary foana anao agnatin'ny 3 andro fa anao tsara namoaka takao. Vinitra anao koa voasainy mandeha koa. Maharary amin'izany ianao e. Fa fantapantanao hoe mihinana zaty dia afaka adiny fily sa adiny magnano akory tsy maintsy hitaditany amin'alana izy. Ohatran'izay mihitsy zany ny fiaina. Miditra dia mamoaka. Miditra dia mamoaka. Ary zay natonga ny Baiboly milaza fa raha mbola tany koa izy ny tany tsy ho foana mandrakizay ny lalàna ny famafaza sy ny fitsitsana. Anao zany tadidio ny minitra anao misy manome dia manana andraikitra koa anao tokony manome ny hafa. Fa tsy hoe rehefa namoray anao dia tazominao anao raiky. Mba mety rety zany amin'ny fiainana iny. Tokony misy olo foana zany mbo ampianao io. Tokony mba misy olo ampianao. Fa raha anao zany karazan'olo tsy mba afaka manampinizanisa dia olona tsy normal ianao zay. Ny fagnampena olo tsy voatery amin'ny alalana vola be. Fa ny fagnampena olo mety amin'ny alalana hevitra sosikevitra. Fagnampena olo mety amin'ny alalana fanomezanao anazy zay vo akanjo. Fanomezanao anazy zay mba ampahany amin'izay mba anagnanao. Fa raha anao zatrio karazan'olo tsy afaka manampinizaniza mandinia tegna. Fa ny olo jiaby namboarin'Andriamanitra eto ambony ity tany ity dia nomen'Andriamanitra force afaka manampy ny hafa. Ary zasenao dia natao hiaina mba azahoany hafa tombotsoa. Natao ho fitahina ho any hafa. Fa raha vao contraire an'izay ny zavatra misy dia tsy maintsy voafatitra anaty fahantrana io karazan'olo. Tombony hanafaka anao. Mba jereo zany rehefa mba miova. Anao zao firy amin'ny 20 taona, firy amin'ny 30 taona. Dia anao gatra amin'izay 30 taona, 40 taona zay tsy mba misy akanjo ao mba azonao omena olo. Kakajinao koa foa. Tsy mba misy kiraro veo mba azonao omena olo to anatin'izay 40 taona zay. Tsy mba misy fananana veo an-tragnonareo na vilia na sotro. Tsy haiko na ino mba omena olo. Ny atao hoe manome tsy voatery tiam-piangonana ihany. Fa atao fiainanao mihitsy zay izy ohatra mba misy olona mifanerasera aminao, miara-monina aminao, dia mba mahazatra mihitsy ianao raha misy zavatra azonao omena omeo ny hafa. Tsy voatery omena ny pastera koa. Tsy voatery omena mpiandraikitra karaha anao, tsy voatery omena kristianina karaha anao. Fa ny mpiarabelona aminao, ireny adidy sy andraikitra anao zay napetraka Andriamanitra. Ny Baiboly raha miteny hatramin'ny fahavalo ara olo, le olo mankahala an-tegna mila sina soa. Zay no vavam-panadina. Zovy daholo ny olo halanao rehefa nasinao soa ny fiainana. Fa ireny zavatra eny tokoa dia mampitombo grady amin'ny ara-panahy. Tain'i Jesosy ianao. Tain'Andriamanitra ianao. Amen. Dia anatin'io zany rehefa mba hajerevo tsara, rehefa mba misy fantanao zavatra ity tokony ho an'Andriamanitra, ame ho an'Andriamanitra. Fa indraintsika na dia fantatsika zao fa tokony ho an'Andriamanitra ny zavatra anankiray, atsika ihany no mihinana anazy. Atsika ihany no manimba anazy. Atsika ihany no manao zay tiantsika atao anatin'io. Ary tsy vitsy ny kristianina mahidy ho an'Andriamanitra. Mahidy ho amin'ny asan'Andriamanitra. Mahidy izy ary tsy ekeny mihitsy ny fiainana ho lasa fitaovana ampelantan'Andriamanitra ho fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra. Reny zavatra reny rehefa mila jereva, mila ovana raha teo afaka ao anatin'ny fahantrana ianao. Alleluia. Tain'i Jesosy ianao e. Za zao anisany zavatra nampianarin'ny tompoanahy tamin'ny fotoana hoe mba manao double dîme. Karakory ndraiky zay napastera. Manao double dîme. Zany hoe ny anankiray amenao ho an'Andriamanitra, ny anankiray ataonao ho an'ny manitra. Anisany secret
mampandroso be ny jiosy dia io. Reo manokana tahiry mihitsy ho an'Andriamanitra, ary manokana tahiry izy ho an'ny mahandro. Ary ao moa zany azonao atao ihany koa io le dobla dimy, manaonao karazana dimy anankiray ho an'ny hoavinao, tsy voatery ho an'ny mahantra ihany. Ohatrany ianao magnano caisse manokana, ohatrany ianao ohatra hoe zatra magnome 100 000 francs ho an'Andriamanitra, dia ndanana manokana 100 000 francs koa ho an'ny hoavinao. Tsy haiko mikarama ohatriny ianao par mois, dia mety possible ianao zatra magnome ho an'Andriamanitra, zao ny fomety ho an'Andriamanitra, dia ndanana koa maka karan'iny fataovy caisse forcé, satria mitovy amin'ny nomenao an'Andriamanitra tsy nazonao nalainy intsony iny efa any. Dia manokana anankiray karan'iny ndraiky fa tokanao ho an'ny hoavinao. Mba iny zany ataonao karazana caisse forcé na hoe fond de départ anao ndray amiko. Amen. Amen. Teboka magnaraka mahatonga fahantrana dia ny tsy fahalalana. Tsy fahalalana. Betsaka loatra raha tsy fantatsika. Dia lasa sahirana tsika. Ary ny ankamaroany gasy moa ka mianatra. Sasany zany T3 fa miala. Anao marao klasy mafiry miala niany. T3 miala tata. Iven'ny raha mafy be T3 zay. Henanao raha izy fitsefany. Beta be ny tsy amin'ny fahalalana. Raha vao io nefa mipetraka revana sahirana fogna anao na dia aiza na dia aiza. Satria ny fiainana ame mivoatra, fiainana ame mandroso, anao nefa T3 anao niany. Anao votakela teo zany efa tsy tena maki boky, tsy nianatra ninina tsony, fa jusky niany T4 T3 o. Da iny Jesosy ianao e. Ny tsy fahalalana. Hitanao ny ositra dia miasa a partir ny zavatra fantana. Anao zany mila manana fahalalana, dia ny ositra mampiasa ny fahalalanao. Fa raha anao tsy amin'ny fahalalana na be ositra karakory ianao fa tsy miova ny fiainanao. Iny tokony anetsika jiaby. Mizany ndana mianatra, mamaky boky, mba mandresa note, efa tonga amina toerana anankiray tokony ianara. Mba mianara anao zany mba mampitombo ny fahalalana. Ohatra anao zao anaty tokantrano, mba misy fotoana mba mianara mahandro. Raha azo atao mianatra manjaitra, fotoana mianatra zavatra maromaro, betsaka ny zavatra tokony ianara. Anao moa mianatra mitaiza ndraiky raha ianaranao. Atao kory. Ide ny fahametry maro. Dia tsisy maratsy azy. Tama dia mitsodrano misy ilay mbola titeraka mitera maro, ndray maro pino ny zona tato. Indray andro amin'io tsy manao fety ny tarana koa fo. Azo ataonay zany. Da iny Jesosy ianao. Teboka magnaraka anatin'io fa tiako azavaina kely le hoe tsy amin'ny fahalalana teo. Tsy any amin'ny fahalalana mihitsy ianao raha tsy te mandinitra. Raha mba misy zavatra tonga am-pelatananao, mba dinihina. Ninona io mba dinihina. Mba jereko hoe inona moronana anazy. Inona ny antony. Manakory izy ty raha ohatran'izao, mba mandinina. Teboka magnaraka ny tsy fisina fifandraisana, manque de relation. Mampahantra tompoko zany e. Raha anao zany tsy mba tia mifandray amin'olona, mampahantra. Bena be ny olona tavela amin'io indrindra atsika mpivavaka. Atsika rehefa nivavaka tsy te hifanerasera amin'izy antsony. Zay kristiana tsy mety aminay nareo. Atsika kristiana tsy olo tsy mety amintsika zany. Jesosy raha mety aminazy olo jiaby. Razavainy tsara fa toy izao nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo zao. Tiany izao tontolo zao. Fa magnino ndraiky ianao mivavaka, lasa misy olo mety aminao, misy olo tsy mety aminao. Betsaka amintsika na avatsika tsika miditra tragnontsika satria matoka. Raha darao aizika matoka azy miditra tragno koa. Tsy biblika tompoko zany. Nare magnaody rezy mandalitalan-dramonay e. Tsy biblika zany. Ny havanao fogna reny ambagnanakoro. Babanao fogna mandrakizay. Tsy azonao iala.
Mianara zany mba hanana relation na amin'izy na amin'izy. Ilaina ny relation. Ny fananana relation tsy voatery ifampitakosiny be isan'andro ke ho trano raiky. Fa mba mifankafantatra, mifankahazo am-po, mba ahafahanareo mifanampy, ahafahanareo mifampizaha, ahafahanareo mifanohana. Fa iny Jesosy anena. Misy zavatra nefana tsy voareglenao amina vola, fa possible azonao reglena amina relation. Amen. Izy fotoana aloha tsika nanana olana kely zay na toerana, taria manoro. Tegna hoe mitaraigna mihitsy pasterantsika tany fa nataon'olo agnaty fefy be tanitsika. Tsy mba nisy tokotany zay mety toko atsika ny devant mortal. Hoe teo zany tsika hoe naovana trano kely olo. Rehefa nitaraigna moa le pasteur dia mivavaka ao atsika. Dia ino zany zava-nisy? Olo namako be kely amin'ny fianana. Dia vao niteneniko izy nenay hoe izy koa zay moa zampiana bebe. Ino zany relation. Raha anao zany le olo miavonavona be za pasteur, za tsy miaraka aminare, nare mpanao politika. Anare zao mifampiarahaba, mifanampy, fa tsy voatery trano raiky. Tsy voatery zay mohaniny ke hohaninao. Hoe naparaka izy anao tsy zany, ino koa anao tsy mamoka. Fa afaka mifampiresaka, afaka mifampizaha, fa tsy voatery hitovy. Ary efa nianatra an'izany foana antsika fa misy karazan'olo mampetrao olona fantatra. Ilaina ny mahafantatra olo, ary ilaina koa ny fantan'olo. Fa tsy voatery hoe tsy maintsy namanao am-po be dia mifanerasera isan'andro. Tain'Andriamanitra nina. Ilainao zany manana relation, tadio zany. Fa raha vao tsy ampy relation ianao na hoe tsy manana relation ianao, tsy maintsy tafalatsaka foana antsoina hoe fantrana. Tompo androany anampy anao. Dia ao anatin'io raha vao ianao zany tsy manana relation, mazava ho azy, voafetra koa ny zavatra fantanao. Voafetra. Ndraiky rehefa misy zavatra tsy ampoizinao fantanao amin'ny alalan'ny namanao. Misy zavatra ampafantarin'olo anao na dia tsy nianaranao ary hoe zao a partir izy le miresaka foana isan'andro dia lasa hainao azy le. Tsy hainao azy. Iny Jesosy anao. Lasa mahafantatra anao azy anao hatramina mot fivolany, hatramina mot teknika, dia tsy hainao hatramin'izay. Manomboka afaka miteny zavatra maromaro anao, vokatry ny relation. Fa tsy voatery nianaranao zany. Eo anao manomboka mizesizesy takenao hoe izy moko mila an'izao. Nefa taizina regesanao iny tamina maro. Azao izy, dia ne mivoatra ianao. Fa raha vao ianao tsisy namana, noro ny midea, tomba ny hitahina. Ary zay nahatonga an'i Jesosy raha tena vakinao fiainan'i Jesosy presque mifanerasera tamin'olo jiaby izy. Tary amin'ny mpamoretra izy hita tany. Tany amin'ny mpamoran-dalàna izy hita tany. Hatramina mpivarotena ara hita tany. Misy fotoana Jesosy miresaka tamina viavy teo mipatsakana rano. Le vehivavy Samaritana. Ny mpiandry zany mieritreritra mampiresaka. Iny ndraiky nonaki. Dia tamin'io izy miteny taminazy zao mitandro anao tsika dia hisakafo. Non. Tsy mofo izy ny velomanjanak'olo. Teneny izy anao andeha hitady sakafo. Manana ny sakafo koa izy dia manao ny asany raiky. Hoe tsy te hiala kely mihitsy izy io ozy John teo. Nandriky tsy mahatsiaro dihina satria niresaka tamina vehivavy teo nefa raha vakinao le contexte tsisy raha fambolesany zany. Fa matetika le olo mijery ty ivelany mamorona sary, mamorona film zay raha natokany. Tsy nampoezika. Izy mihitsy hitako masoko sao, c'est bon. Rehefa aveo, rehefa tegna nivakina le tantara tsy nampiresaka zany Jesosy. Mitory filazantsara. Tainy tompo an'io. Tain'Andriamanitra ianao. Tain'i Jesosy ianao.
Beda ben tsikarezo na tonga bantat ni kurang tang pastel. Nan veva, nan lela. Mereskan pastel. Disi mereskan pastel, di mereskan pastel. Ya cool, ya so info fo, asaba. Saster manga bola po, manga sipel. Vanga. Zibro tsvavit. Il va dire que famille allons en inviter. Attends, cette maman va te faire un peu. Il s'est allé c'est tout bisou. On va te faire un peu puis va rien inviter. Non, viens. Il y a une femme Juna. Je vais rester avec ta carte. Amen. Alhamdulillah, finalement. Problema tinha cara para dominar, mas a gente mete um fadinho que for. Já, mete gente como vou não. Ana não mete zingue. Já não vou não. A gente mete já leva favorece, cara, não sabe. A gente mete a udina, não le reste que não leva o fim. Discorrece que a gente se fia, assim. Tikutinimna ilenga ni mane na nama. Amen. Amen. Au atazengua ilenga kwa ni mianat. Ito no petera so mistona sante mitwe tsimana na vula futi. Na vula mena. Tsimane no vula futi no vula mena. Ina não. E Peter já nem se conta de anos. E Paul joa, ele não gosta de sol do Paul, nhan tratenga grave, amnares que faz. Faz Peter já nem tá mordando mais nem uma joganan. Pangarat. Suai pun mengemban-ban pangarat. Fan pangarat ra dia penuh nores ke administrasi zencie. Quando era rat mereka meu jiri posicionari ué. Jiro mari onde mari pawe. Zengro para trás na zengro até no for filme de faene. E no livro de para dia para nores ke administrasi possivelmente. Kay betera ang isanot sa dinyan. Zan na tuwa na sandal at siman na mabulafuts na bulamit. Asa din, para siyang falalangan o mazagawaz, simen sa feature na tinafantang. Ang Jesus siya. Di ba nagremangar ka din fumba-fumba baba, mampahantraw uliwe. Religion. Mampahantraw fumba-fumba. It's meant so. Ri. Never grava na minha camarona fumba dia experience tam fiaran tam nariman. Fanavadni o doutrine. As a bem por isso. O desencaso minha kata tupa vava dia naita kan food be what. Experience foi. Dia nunca desa tem na tocar os be a nossa não foi configurada que foi nit vavaga dia semente manou experience ar possível coisa na demanda rati resa não apa kam seu e jamin ko lama nam seu nem que sar de papano bidu seu nem que sar de mamano bidu seu nem que sar na viva. Pero você não é interessado em fazer informação marinha aqui. Mas não é. Não é Itália. Nem vou para pensar, se não demanda tem não. As não demanda toda para tirar esse caminho, já não faitan. Ele faitan na nação, me disser na vivaz. Me disser já me diga todo. Rabo vivaz, já no missão não na nuf de gala já finguna. Gente sonso, finguna.
ohatr'izao ny zavatra amin'ny fiangonana zao mesazy avy amin'ny fiangonana io za zao matetika mivavaka tompo mba mpahafantaron-draha inona ny zavatra mba ilainy reto mpino reto dia za agnatin'iny mivavaka iny misy sarina vehivavy ndraiky miresaka aminahy izay hitanao io ane ohatran'izao e mba tia andre zavatra salam'izao e dia amin'ny alalan'iny za mampiana manao fampianarana zany hoe matetika raha vo vehivavy no miseho ary inan'ina raha mpandilika baiboly ianao ka vehivavy no resaka fiangonana zay ny tiana ambara ohatra koa zao hoe resaka rano ten'Andriamanitra zay ny resaka ohatra hoe ranomasina fiangonana zay ny tiany resaka misy sens ohatran'izay le izy fa be da be ny olona hoentin'Andriamanitra amina expérience anankiray avadika anazy ho doctrine reny ohatra zao ary ohatra reky faharotsy mety mivavaka ho an'olo marary ianao menaka ny nampiasainy azonareo izy dia sifana le marary manomboka eo amizay ndraiky anao izy koa tsy menaka tsy mampahivaka nefa mba expérience sena mba nitondrany tompo anao ohatran'izay koa ohatra hoe fa nerasera tamin'ny tompo satria be da be rehefa ny zavatra apetraka Andriamanitra mety niteny taminao Andriamanitra manaova sarytao dia mananao enao ary mety nisy zavatra tsara be hitanao d'après le fanaovanao izy dia lasa navadikanao doctrine ndraiky hoe raha miaraka aminahy tsy maintsy magnatao sarytao azafady miova le zavatra zao zay le fombafomba mpivavahana zay matetika mampahanitra olo maro fombafomba dia raha vo tsy magnano an'igny fomba iny zany dia zao raha vo tsy magnano an'igny fomba iny dia io mampahanitra ny fombafomba mpivavahana ny fiainana kristianina nefa tsy fombafomba fa fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy fifandraisana ary nidiranao ny lanitra tsy pozinao fa toeponao mahino ve tsy pozinao mihitsy idirana lanitra raha teo any an-danitra mila manao costume fa tsy manao pataloha raha teo any an-danitra tsy maintsy manao costara dia akanjo lava tanana anao ve koa matory androaly manao costara ka raha avy zany Jesosy anao le matory androaly iny maro doko tsy lasarany kisy sasany nao mibokotry ortaniera izy mandeha androaly maro doko tsy tafiditra za aloha dia mialatsika aminao fa tsy karan'izao mihitsy poziko za mandeha androaly ianao sady eritreritry hoe dada redoko mety costara mihitsy namba mandy non bo aketo koa misy manany ka noho izany tsy amin'ny ty poziko ty mihitsy no idirako ny lanitra fa nitoepo na anao costara zany le fenao ankora agnaty tarafoko iny mbara toepo idirana lanitra fa tsy positive noho izany aza mirona loatra amina fombafomba ary anao eto ampy fahalalana anao eto atoroko anao daholo zao ary verifientsika biblika izy ndalana verset na itoko ianao noho izany aza mba manaiky dadalainao amina fombafomba tso am'izao fampetabe ny magnaova ndraiky raha vao tsy enao hino ny antsonao dia tsisy devoly mivoaka ko zany mandeha zay mandeha na mizona koa anao hitanao na fa agnaran'i Jesosy nanoany devoly ako za oa tsy magnaratsiratsy ny anao nataonao Elohim nataonao ino ataovy zay no zany anao fa nene ataone Jesosy zay toko tsy azonao vilivily amin'ny fombafombanao zany za iny Jesosy ianao izy am'izao fa tsy Jesosy tsony fa Yeshua Amasi tsy manino ataovy zany ny aminao fa nenahy ataoko Jesosy Kristy ninao fa iny tompo ane tsika reky alleluia amen ka azadio hoe matetika ny olona mahantra mora afapo rehefa vokiny kibony dia fa savana fa malaka moramora izy efa mipetrapetra izy zay zany tsy vaky malafizaka fa mihinana efa eo izy zay mora afapo fa nipanana revana bakeo ny Filipianina 4:13 izy hoe mahay ny zavatra rehetra
Amen. Jeretsika tsara fa ny olona anankiray tia manenjika lamaody. Matetika ny ankamaroany, za tsy miteny izy jiaby. Ny ankamaroan'olo tia manenjika lamaody. Ny 80% n'olo tia manenjika lamaody, ny presque olo sahira. Misy mpanan-karena tia manenjika lamaody, zay mahatonga izy hoe 80%. Ny 20% zany le alehany. Fa ny 80% presque olo tsy dia misy atao. Ao moa zany koa fa tsy mahita tany ramparampongana dia mandeha hita mbola alina filitery jiaby. Tsy hay fa matetika ny mpanenjika lamaody dia ny presque olo maro. Satria heverin'ny sasany fa ety amin'ny pôzy ivelany no mamaritra ny fiainana. Tsy pôzy ivelany mamaritra fiainanao fa zavatra ao anaty. Ino moa revana varany zany zao hoe isaky zay mahitanao hoe ahoana madame milliard. Isaky mahitanao zany magnanjely dolo milliard nefa naminona frem-posy tsisy. Tsy alema anao mba miainga vavaty posy vokoran'olo. Olo dia olo tabataba foana nefa raha tsisy. Iny tompo ianao. Ny ankamaroany zany dia ohatran'izay. Ka matetika ny olo mahantra tia misehoseho. Tiany le antsovina patron. Ahoana grama. Izy mbola mademoiselle, madamo. Asy madame Joe. Ay Jesus Kristi ianao. Amen. Aza mba tia misehoseho zany. Tsy tanjona arevana ny lamaody a. Fa hovao le fomba fisainanao. Tsy tanjona zany hoe le ropilanina zany. Tsy tanjona zany hoe hinana amin'ny hôtely farany maventy. Fa izany rehetrarehetra zany dia azonao atao amin'ny fotoana misambatra ny fiainanao. Zany rehetrarehetra zany azonao vidigna amin'ny fotoana tahinanao ka mandresy amin'ny fiainana. Fa sa atao tanjona zakeny 26. Lama miresentetika izay tiako. Avy nohariko. Raha nipetrapetraka fô. Na vadin'olo tanjona. Tsy tanjona lamaody. Na hoe isy mahita ropilany nianara Jesus. Tikely mbola tanako. Tsy tanjona. Na iny tompo aneno. Tain'Andriamanitra izao. Hovao le fomba fisainana. Dia avy eo aza levina amina zavatra tsy misy valeur ny volanao. Aza levina amina zavatra tsy misy valeur. Ohatra hoe vonana mola hely niany tonga ny vidy-telena 30 millions. Za tokony milaza aminao. Na 50 millions ary dia no telenao io, aire mamidy avelina eky tsy sainao. I magasin vidianao nandro foana izy lafo. Fa amin'olo tsy lafo zay. Fa aza levina amin'ny zavatra tsisy valeur. Tofony ahoana nefa tanao fa misy valeur ny zavatra anankiray, zavatra namboarin'Andriamanitra. Ohatra hoe volamena, mitombo valeur foana. Tany, mitombo valeur foana. Aomby, mitombo valeur foana. Tseky iny. Anao zao vidy tomobily. Tsisy valeur zany eo. Iny Jesosy anino. Aza levinao volanao. Ndarao zao mba mandeha mitetely, mba manao etude. Raha hividy zany zavatra valeur no vidiny. Zany hoe zavatra azo antoka fa hitombo vidy, azo antoka fa hidiram-bola hoanao. Tadidio ihany koa fa ny volany afaka dia natao ampiasaina fa tsy natao amprimy. Zany natonga ny Jesosy nanao fanoharana tamin'le resaka talenta. Ny sasany io nalivony. Vingitry moa le tompo-bola. Nagnino anao zao tsy manana ny tady mpanjana bola dia manam-panjanaka ny vola. Nagnino nalivonao. Zany hoe halan'Andriamanitra zany ny olo manana vola tokony ampiasaina nefa gajiny ako. Ampiasao volanao. Dia nino nakaikinao ampiasao hoe volana rinina. Tain'Andriamanitra zay ianao. Alleluia.
matetika ny fisainana mahantra taneropilanina fo sy fiaina zany Jesosy mandeha pilana zava-mandeha ikidoka veriny ropilanina io fanjakany lanitra zay ny tompo ianao e zay ny Jesosy ianao e betsaka any koa nefa ny tsy tiana-karena satria tsy tian'izay ny angahoan'olo alan'izay tsy bekavy amin'jarikanyolo hampagnajiaby betsaka olo tatsy narakarana ka ny fisainana tokony anananao tokony ahita zavatra atao foana satria rehefa ny mpanana mahita atao foana na amin'ny zavatra sarotra azy na anatina krizy tsy donto mihitsy ny sainy anao zavatra ny mpanana mahatoky tegna hoe vita fio azoko atao io sy ny sisa egny Jesosy ianao alleluia ny mpanana matetika feno fasahina anao zavatra sady feno farantenana fa ny mahantra feno fanahina sy fankahalana mpanana aningeny olo mahantra izy sady magnahy izy no mankahala olo mana presque olo sahirany karan'izany halany olo mana tadidio anefa fa ny fananana dia zava-panahy izy io tsy manamanana foana zany ny olo tsy nametrahan'Andriamanitra fahasoavana mbohana ka raha anao zany mpankahala olo mpanana aza mieritreritra hanany raha mandraky zay satria ny raha ko halanao tsy amenanao ny zavatra kahalainao tsy tonga aminao ohatranao zany zao raha mankahala toaka aza mieritreritra hita toka andrahona reny raha anao mankahala tsy haiko ino mankahala malino tsy ho tonga andrahona reny mihitsy tia malino ohatry raha hoe ny bilobilo gorta izy ny zavatra kahalainao tsy tonga aminao ka mba mampianatra anao za aza mankahala olo manan-draha fa raha mahita olo manan-draha anao ataovy kamarady anontany inona mpanan-draha anazy fa tsy izy ratsiratsino à gauche à droite modovagna hely volan'iny baderose mangalakaty zany mangalatrao tsisy raha tsy korany ataovy kamarady ary ndanany mba mitadiava kamarady olo mpanana egny Jesosy anao ndreo anao mba mamofo isiko mandre mety vangany motanako miaraka aminany ndanana mba mitady kamarady olo mpana aza mankahala mpana raha misy olo tiakaratsy olo mpanandraha afidivavana tsy namanao amin'izay za hoe za manotonga amin'ny plasy ity amen azosika hoe zany betsaka ny olo rehefa mankahala olo mahomby a mankahala olo misandratra tsy mety zany betsaina zany raha te hisandratra anao mitiava fisandratana raha te ahomby anao mitiava fahombiazana raha te hanan-karena anao tiava mpanan-karena ny zavatra halanao tsy tonga aminao ny zavatra toerinao tsy ho avy aminao be dabe ny olona ohatra hoe mahita pasteur anankiray ampiasaina Andriamanitra ankahalainy ndraiky tadidio fa tsy ho any aminao mandrakizay fa soavana anatiny raha mba mahita olo ampiasainy to za zany raha vao mijery amin'ny télé amin'ny internet magnilo tsy mahita pasteur ampiasainy tompo be halleluia Jesosy manana raha karan'ity anao matovitonga amin'ny zionakato fa tsy hoe revy fahitako ananjy tagnany te karaha nagnanio avy izy karaha ino le raiky tagnany le raha mahitanao ampiasan'ny tompo ananjy mba tokony mba tsiritinao Jesosy mba tovitonga amin'ny tany misy anara karaha satria le Jesosy nao ihany izy mampiasa anany ain'Andriamanitra ny ena alleluia atsika raha tetonay mandeha nameny tanora reo angira zay zany raha tokoterambarara atao ndraiky cadeau ndraiky angira mba ny geste koa zay nalatsara tamin'ny angira iny take tampilipôzy ako zany rao mbe angira oh la angira nalegna fita mazengaza ndraiky ny angira tsy haiko angira indra ndraiky ny angira sa itanora reny vidizika le tamazengateza natao de satroko zay raha iny karaha koa nety tamina satroko volamena
Zesta bizany latsary sady naleko hira iny takety fa dia nalaza tamina dia nihira bakany zany lasa bakeza za moko farany tsy tantanako dia nihira dia totolo mitana nihira dia naresaka re tata ino manana hira io tsy voaramboly zany mamoso poka atramreto peraperatra ataoko reto hitan'olo rakoraha izay no mahatonga an'iny tsy miala tagnany io fa nanao voko varanga zany ito io ndreno fa peratra anazy le amin'ny tany adoraty tsy miala tagnany iny tsy rahanao ty le vidianazy ala ino nene raha miasa amin'igny raha tia volameny anao tia io tia fotaka anao bedabe zany raha nanaovana dia jereva nefa fa soavana miasa anatin'ny olo io tsy hifindra aminao mihitsy satria mankahala anazy dia aleva ambony aleva ambany fa ny fankahalana fagnanana devo magnino no vo mankahala magnino no vo mankaratsy fo magnino no vo telitely zavatra faty tenanao tompony anafaka nao itsangatsika bavaka misoran'Andriamanitra ianao tiako anao mba apetraka anao mifono ny tagnanao zao dia avereny hoe ray eo amin'ny anaran'i Jesosy manatona anao za miaotro ny anaranao milanao aho magnetaetanao aho maniry mafy anao mifono aminao a Jesosy aho ny amin'ny akamoana ny amin'ny tsy fanagnana namana ny amin'ny fankamoana mianatra mifono a Jesosy aho ny amin'izay mety hoendrika fahalemena maro samihafa ny amin'ny tsy fitiavana mamafy tsy fitiavana magnome ibebako aminao za dia ovy amin'ny rahanao a Jesosy ao ny amin'ny fankahalako olo izaniza efa naratsiko to fiainana ibebako aminao zany androany mifono aminao aho fanamasina mangataka ny ranao aho mba hanadio aho anafaka amela ny eloko anarona ny fahotako rehetra tobo amin'ny ty androany ity onka hiala to anatiko ato ny fisainana tsy mahomby rehetra onka hiala to anatiko ato ny fanahany fanjana onka hiala to anatiko ato ro tibitiby reo aia reo tsy finona onka hiala to anatiko ato manomboka androany a Jesosy aho manolo tena ho anao anaradianao sotra fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy amen metromolohana mitananao fa hivavaka ho anao amin'ny anarana herin' Jesosy mandidy ny fanany fantsana piala ny vehivavy piala ny lehilahy io navitaiza dira ny fanahy tao anatinao androany mandidy anio a ivo ho iaho hoe va amin'ny anaran'i Jesosy mandidy ny fanahy ratsy rehetra zay miteraka tsy fahombiasa zay miteraka fampitana miteraka korotana ny fiarahamonina piala amin'ny anaran'i Jesosy ho iaho hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy satana mivamy olo io ianao zao dia zao ny ozo ny fantrana rehetra ambarako fa tapaka amin'ny anaran'i Jesosy tsy mahazo magnaraka anao tsony ny fanany fantrana ho votsorana ho anao amizay ny fahasoavana afahany fiainanao mandroso ho votsorana aminao amizay ny fitahina afahany fiainanao mandeha ary misanatry raiso ny fisagata raiso ny fitahina raiso ny fanesena raiso ny fahombiazana avy amin'izao Kristy tononoko fa tsy ahanka itsony anao mandrakizay fa ny fanao ny fitahina kosa hitoetra ao anatinao amin'ny anaran'i Jesosy samy misaotra n'Andriamanitra sotranao zay tompony sotra fanamasina midera sy mankalaza anao zay sotra tompony amin'ity fotoana androany ity sotra sa ty fandanefa teto ianao natoronao ny teto ny tokony atao